Milanareo e. Zay zao zay milanareo. Paranay zao mitady. Makasar fotsiny rehefa tsy maninona. Aza misy makany aloha. Makasar reo e, makasar reo fa zamanay ianao. Mihinanao zay colonel. Ndavy sô dia misy bebe mandeha. Zao le fantako zany nareo tamin'ny vaovao andehaka aty a. Fa ty nareo tamin'le mpandeha fa ty koa tamin'le anina igny. Namana betsaka taminazy igny. Magagaza hoe ino ndray no tonga nareo manoatra an'izao ny androany. Ndesa moramora tsika fady a. Nareo nanakorotana teo satria tamin'ny herina malalaka varavana. Androany nareo le varavana dia isakizy mba tana mahatonga zay mandreny zany a. C'est que hoe toy eny zay a. Ijery le tompony ndraiky sa mba hiresaka mba andavantsika ohatra tamin'le mpandeha dia biditra moramora rehefa avy eo. Enao ao amin'ny sécurité fa zao député ny atongavanay ty. Voilà, député zany député izy zany rehetra rehetra Okej, roapolo moa zareo hiditra ao. Okej, fidinareo zany le roapolo dia miakatra amin'ny raha amin'ny BP ao zany. Okej, alefa. Le roapolo efa nitendreny. Olha, você tá ficando nesse país? Relation avec les institutions, ici Dimbalaze ou Angatnio, Zamoni Flou Vonieva, Tsambani a tenu à Tvenina, Nandets Capano Gazette, Angambazo, Satia, Efanisina Matika Niona, Tamfluna tenu à Tvenina, Njemande, Mbua, Tanosuskevta, eo amin'ny ty resaka code de la communication ty mbola toy izany ihany zany ka tonga eto anao dia vonina zay ao anatin'ny vomiera miaraka amin'ny député namana rehetrarehetra iaina satria lapan'ny démocratia
ity toerana ity ka dia vonina tanteraka zay iaino ny etaeta avy amintsika mpanao gazety namagna ato amin'ny salle beau permanent saotra to za fetra tonga teny vonjimaika ny hetsika ny mpanao gazety misaotra anareo nandronay misy fangatahana ihany monsieur le président nataonay tao ambany ny hoe aleo mba ho avy eto daholo izahay mpanao gazety satria efa tsy latsaky ny intelo zay no raisy ny délégation atreto tsy nisy vokany le izy amafisinay zany le fangatahana nataonay tao ambany avelao ny mpanao gazety hiaraka amintsika eto aheno ny resaka ifanaovana zay zany ny fangatahanay lehibe mantsy le farampidinana mitovy ity tamin'ny maraina teo efa niona ihany atsika dia dimo ny etaeta taty tamin'ny eta amin'izany dia mba niakatra folo zay ka le solo tena roapolo le noesana roa dia anareo mihitsy zany nanolotra zany taty aminay dia noesany tamin'ny tompon'andraikitra tato agnatin'ny lahy dia nekena mpanajana roapolo zay vao nitena atsika hoe roapolo zay vao maneky izy fionana ary ao an-trano agnanaovana azy dia mba niezaka ihany zay ataontsika hoe mijery mba hisyny fampiresana ao agnatin'izany ka amizao moa dia hoe rehetrarehetra angamba ataontsika hoe mafaka misy mpanao gazety mpakasary io misy mpanao gazety makafeo io tovy le fataontsika ihany koa angamba raha zany roapolo zany mitondra le etaeta dia mba manao tatitra amin'ny namantsika ihany koa dia ny fiangaviagna avy aty amin'ny voamihera zay tompoko azafady isin'ny le resaka eto fa iroso amina dingana hafa ny mpanao gazety am'izay dingana everina fa apisy pression mafimafy kokoa amin'ity raha ty fangatahan'ny mpanao gazety azorony eo nareo ny fandinihana an'io fa tsy anam-potaonanareo ndroa andro andinihana an'io zahay rehefa nandritra ny taona maro miketriketrika ny code de la communication zay zany araty aminay makasitraka atsika tompoko da andesika nataontsika tety dia ny anemorana ny fandinihana n'io lalàna io farafaratsiny tsy azo zay antoka avy amin'ny député zay no antony voana tao amin'le fivorina niaraka tamin'ny bureau permanent sy ny commission teo zany hoe ho an'ny mpanao gazety dia raisy ny mpanao gazety ho famakina ady amin'ny fahafahany asa fanaovan-gazety sy ny fahalalahana amin'ny teny ny tsy nanomezan'ireo solombavambahoaka antoka ny anemora ny fandinihana an'io lalàna io andray fanapaha-kevitra zany ny mpanao gazety sy ny tompona orinasan-gazety ny tsy apisy vaovao intsony aloha ary isy ny fiarah-mientana eo amin'ny samy mpanao gazety raha ampitso tontolo amin'ny fanaovana radio miara-manonjy io zany dia anazavana iresahana ny zavatra tsy mety vokatry ty code de la communication ty zay ny fanapaha-kevitra no raisina zany fa tsy naomby ny dinika aloha hatreto manohy ny tsindry ataontsika isika fa inona nambaratra ny anisan'ny ny fangatahana nataontsika ane dia zao hoe tsy mety fa ny antony hoe naka solo tena roapolo tsika ao dia niangataka amin'izy ireo ny hoe aleo zahay mba hiaraka ho ato daholo satria efa imbetsaka noho ny raisina nge reto soloteny reto fa inona moa mivokatra ka rehefa tsy ho raisintsika rehetrarehetra faharoa manarakaraka ny hoe tokony ho ajanona aloha ny fandinihana an'io dia aleo mihitsy mivoaka aloha zany dia andrain'izay fanapaha-kevitra zay tsika rehetrarehetra amin'ity androany ity ka raha pitso dia anao ny antsona hoe radio miara-manompo tsika any amin'ny miara-manonja
radio miara-manonja azafady radio miara-manonja zany hoe miara-miaingy amina studio ray a ny radio rehetrarehetra dia ao ny angian'ny vaovao tsy misy vaovao hafa koatra ny vaovaontsika mpanao gazety a ao anatin'io a sy toromarika hoenantsika hoe inona no ataontsika ary a hanohizana an'izao tolony izao a ambara-pahatonga ny manam-pahatonga ny fahatratrarantsika ny tanjona dia tsy maintsy ravana aloha code de la communication io a fa tsy mety amin'ny asa fanaovan-gazety sy ny mpiainy vaovao ary mimpaneho hevitra kapitso zany tsy amoaka zany efa nahazo antoka zany tsika tamin'ny patron de presse sy tamin'ny tompona fahita lavitra sy radio a fa tsy hamoaka raha vao mitsefitra zany ty fifanarahana saika ho nataontsika androany tety amin'ny antemnera tety a dia name antoka ary zareo fa haneho firaisankina amintsika dia tsy hamoaka n'izay gazety zay raha mpitso zany nytoy ihany moa tsy fantatsika fa mbola arakaraka izay ho négociation eo indray zany na zay zavatra miainga eo zany hoe zavatra anankiroa zany voalohany a ny radio rehetra tsisy tsony zany mamoaka vaovao aloha izay manao miaraka amin'izao hetsika izao ny radio rehetra dia hanao radio miara-manonja ary ny presse écrite na ny gazety antsoratra dia tsy hivoaka aloha jusqu'à nouvel ordre dia mba mangataka anareo vetivety azafady mba hieno a ny jijira tsimbazavy zay filoha-lefitry ny olavitry ny mpanao gazety eto Antananarivo a zay soratsika manokana satria akoatra mampanao gazety azy dia manohana ny ty mouvement ty ihany koa zay verina fa important zay amin'ny mafeo ana mpikambana ao anatin'ny olavitra azy Spiana voalohany aloha dia ny olavitra dia isika mpanao gazety a no nametraka azy teo zany hoe miaro ny tombontsoan'ny asa fanaovan-gazety ny zava-misy amin'izao fotoana dia zava-doza mananontanyna na ho an'ny asa fanaovan-gazety a na ho an'ny olom-pirenena io resaka cybercriminalité io ko tamin'ny herinandro no nandeha tany ivelany ary nanao karazana lobby misy a mahakasika an'io hoe verina ny resaka article 20 amin'ny cybercriminalité zay manohy tohiny ny fahafahana maneho hevitra rehefa tsy afaka maneho hevitra dia mazava ho azy a fa misy akony amin'ny asa fanaovan-gazety zany iza eo amin'ny olavitra dia miara-mivokoa tanteraka amin'ny hetsika zay ataony asa fanaovany mpanao gazety zany a mikasika ty zavatra ity ary mangataka tsy misy atakandro ny alalana an'ireo lalàna zay tsy mety amin'ny asatsika sotra to ny radio miara-manonja zany dia ao amin'ny antsivany miainga raha mpitso manomboka amin'ny tsika rehetra zany makeny amin'ny antsivy satria tsika rehetra nge niteny ao amin'ny radio miara-manonja tsika rehetra niteny ao amin'ny radio miara-manonja